Miarabantsika rehetra izay manaraka ity fandarana larana voalohany ato anatin'ny focus izay iarahanao amin'ny TV7 fois ity izahay. Teto amin'ny commune Ambohijanaka araka izany no misy anay tamin'ity sabotsy fahatelopolo ny volana novambra taona 2024 ity. Manana fiangonana lehibe eto an-tampon-tanàna ny FM fois ary mandray ireo karazan'olona maro samihafa izay tonga mivavaka ao aminy. Tonga namangy ity zanam-piangonana ity araka izany ny ray aman-dreny Apôstôly Benjamina tahaka ny fanaony amin'ireo ivitoerana 200 manerana ny Madagasikara. Tsisy antony tsy hatongavan'ny tompo. Nitondra fampahirezana ampiakatra ny finoana sy ny fanantenana ny tenany ary nanamafy ny fahafenon'ny fepetra amin'ny mahafiangonan'Andriamanitra ny FM fois izay natsangany nandritra ny 30 taona. Zany eo amin'ilay stade tampoka satria ny famantarana efa vita tanteraka daholo. Le hoe tampoka ny tsisy malala. Ny tombony finoan'ny olona tonga nivavaka teto araka izany ary velom-panantenana hatrany ihany koa izy ireo matokony amin'ny isin'ny fombiazana izay azo ampiarina amin'ny fiainana andavanandro noho ny fampahirezana izay noentiny ity mpanompon'Andriamanitra ity. Nanao ny fahatsapana ny fitombavaka teto androany. Nafinaritra ny fahatsapana fitombavaka teto androany. Isaky ny sabata moa zany araka ireny tenin'ny tomporeto hoe manatrika izy fa ny tena zavatra miavaka indrindra teto Ambohijanaka dia ny fahatongavan'ny ray aman-dreny Apôstôly Benjamina ilay voasoratra hoe mpanangana nefa rava ela dia mahery Ambohijanaka faly tena miavaka ny sabata androany rahalahy Ernena. To dia direkta mihitsy ny toroteny, direkta ny pampahirezana, direkta ny tsodrano, direkta ny rehetrarehetra. Manao ny fandraisanao an'ilay toroteny izay noentiny teo? Mampiakatra aingam-panahy indray hoe hanao zavatra vaovao an'ny tompo satria izay zany ny ijorontsika ety ambanimasoandro mahavavolombelona lahatra ny aparantany dia natoky izay fa izay rehetra mitonen'ny kaky teo dia ho tanterahana eo amin'ny sakany tsy andavany tombo be ny finoana ala tsy misy raha tsisy finoana ozy izy dia tsisy azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Mampitombo finoana tokoa ilay toroteny tandray mandiny teo satria tsy misy aza atao afa-tsy ny finoana zany. Finoana ihany zany no afaka hisehoana teo an'Andriamanitra dia mampitombo hery be ilay izy to. Mankalaza ny 30 taona nitorian'ny filazantsara sy ny nandraisan'ny famonjenany koa ny Apôstôly Benjamina izay nanomboka ny taona 720. Betsaka ny ezaka izay nataony sy ny fiaretana ny fandimby ary nanambara ihany koa ny tenany fa tsy mora ny fiazonana ny fiantson'Andriamanitra nandritra izay taona maro lasa izay. Tsy nietreritra hoe ho lasa ohatran'izao fa le fiovako ny vokatra le hoe tianao Jesosy ka mibebary efa tsy voaomako fa Andriamanitra ny nanomana an'ilay izy fa rehefa avy eo miverina réalité zany le tafapetraka zany le hoe tianao Jesosy dia miverina amin'ny réalité miverina lasa miasa ihany dia mamaky Baiboly dia le vaky teny soratra masina sy le vavaka mbola fohifohy tamin'ny fotoana tena nanampy be ahy mihitsy androsoko amin'ilay fahalalana n'Andriamanitra mitomboko amin'ny finoana. Iny zany tena nanova be amin'ny fiainako mihitsy ilay Baiboly nanampy be an'ilay namalina an'ilay antso tena nanampy be mihitsy dia fa le hoe ho toteny pasteur tsy tao anatin'ny saiko fa dia hoe hitory iny tsy naleo azy. Nitondra vokatra maro ny fitorianan'ny filazantsara ary niparitaka manerana izao tontolo izao amin'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny. Nitondra resadresaka manokana ny tenany momba ny fandrosin'ny fiangonana sy ny 30 taona izay niantsoana azy ho mpitory ny filazantsara izay. Dia ohatrohatran'izay zany ny toe-panahiko tamin'izany. Tsy matetika mijery ambony tarehako ny Baiboly azonao adino ny jiro manadino jiro fa miara-matory amin'ny Baiboly zany niainana tamin'ny voalohany totsika hoe premier année dia
rehefa sabata zany a entiny datako ako tena zoma maraina dia efa mipetraka ny pataloha costara sy ny anina mavesa tanja be atao anatiko le hoe hoany amin'ny fiangonana fitaopovavahana amin'ny tompony sabata dia iny zany tena dia rehefa misy zavatra tsy mety eo dia tesitra vo mivalana dia mosa hoe dada zay ho ary mikabary tsisy mivalana zany ny atiandray hoe hoan'ny jesosy dia etsetretsetra ny fitombona aloha zany dia tena tsapako mihitsy hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao tao anatin'izay 30 taona izay ary tao ny voan'le fahamarinana be dia be mihitsy ary gaga ny raiky hoe ahoana anaka nahaizanao an'io mivavaka hitanao le mivavaka fifadikanina fanamatsina tena manadio le fifadikanina manamasina n'le ao anaty eo mihitsy dia ohatrany hoe terrain favorable ho an'le tenin'Andriamanitra ilay fahamasina tena dia atoron'Andriamanitra ny satria zavatra tsy nampianarin'ny olona no ampianarina rehefa avy eo dia gaga le olona voninahitr'Andriamanitra zany tafita amin'izao 30 taona izao zay ho afa manana pino mena sofina amen ve za efa nanao batisa mena sofina aisa ozy izy aisa fm foa marina ve zany raha labenjaminy marina ho a zany misy diakona mena sofina eto Madagasikara amen. Tsy latsaka amin'ny fahagagana sy ny valim-bavaka entin'ny fanahy masina ihany koa raha ny eto Ambohijanaka tahaka ity lehilahy ity izay nanehoan'Andriamanitra zava-mahagaga teo amin'ny fiainany. Zany dia efa narary nandritra ny efa tany amin'ny hôpitaly tany bebena tagnana tany tany amin'ny hôpitaly dia efa lany aloha ny vola zany dia nodiny nitsoka zany tsoka tany fa inona ny tena narary tamin'ilay renjera dia tsy fantatra hoe inona zany le izy dia narary dia narary zany tsy afa miesika misy tsy afaka miesika tsony efa ohatran'ny inona re zany lazana azy ohatran'ny hazo nadaboka amin'ny tany efa tsy afaka nitsangana tsy afaka naniny tsy afaka naninona naniny efa navoaka inao narary io efa mivavaka tato mbola tsy nivavaka dia rehefa tonga tato amin'ny fiangonana zany nalaina tamin'ny lamba ny batany hitanao tamin'ny fahitana izy hoe misy lehilahy anankiray ao amin'ny trano maizimaizina amin'ny efitra ambony dia nianjera izy ity dia naleny dia rehefa hitan'ny masoko mihitsy fa nitantanana mihitsy ity rahalahy ity tena hitorony eo zany famingana tsy natsangana vavaka moa zany araka tamin'ny mpitondra fedina tao ambany tao zany vavaka tao dia miesika ny tanana dia sitrany dia sitrana fahasoavana kezadekezana ny toko efa naleny efa tena naleny. Fifaliana sy aravona no nifandimby tamin'ity sabata ity ary nisy vavaka manokana izay noentiny namarana ny fotoam-bavaka lehibe izay narahana tsodrany mavesatra mba hoery lehibe hoentin'ny mpino mamonjy indray ny fodiny. Ny fahatsapana zany fandalovany ray aman-dreny apôstôly Benjamin teto Ambohijanaka zany dia tsapa tena feno hery be mihitsy vo naria fotsiny zany izy hoe ao ray aman-dreny apôstôly tonga dia niakatra be ny haim-panahy sady tonga zany dia feno hery be na teo amin'ny resaka ohatra zany hoe fiderana fotsiny na mivavaka zany tonga dia lasa niakatra be daholo tompo fampahirezana netiny teo hoe mila mitondra olona isika dia nanome toromarika izy mba hiparita anokafana le akalamanjana alohan'ny sabata zany amin'ny vokatra andrasana izy zao rinay androany dia hitombo be Ambohijanaka ary tena hiparitaka araka ny fandriana apôstôly anazy hoe afaka efa-bolana an'izao zany dia ho lasa irobobo be Ambohijanaka. Tsika efa manana fitoerana ivavahana nosy manodidina sy any ampita any Eropa efa mangataka an'io amin'ny tompo aho hoe ianao milaza fa eo amin'izay misy ahy dia eo ianao dia za ho a Jesosy te handeha ho any amin'ireny toerana ireny na ho an'le efa misy na ho an'le mbola tsy misy tahaka an'izay natao teto Antananarivo tsy nisy dia lasa nisy dia ohatran'izay koa lasa misy zany ny Seychelles dia te hamangy aho zany ary apetraka amin'Andriamanitra eniny tompony fisento se to indraindray hoe tsy afapo na afapo fa
zay vao antso am'izay ohatrany hoe taloha mpanao ralia dia tsy mijanona mihitsy manao ralia foana na efa tsisy ralia intsony dia mbola manao ralia ihany mandeha any mivilla dia ralia foana dia ohatran'ity zany hoe fahasoavana foana filazantsara foana ohatran'izay. Toy izay ny akon'ny sabata izay niarahana teto amin'ny fiangonana FM Foi Ambohijanaka izay miezaka mametraka ny toeran'ny fahamarinana eo anivon'ny fitorianany filazantsara. Izay ihany koa ny mamarina ity fandarana focus larana voalohany ity koa dia mirahasoa antsika tsirairay avy izay nanaraka izao fandarana izao ary mametraka ny mandram-piona sy ny mandram-pitafa.